Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alarobia faharoan'ny volana Aogositra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ampaherenao aho ny amin'ny tenin'ny Fanahy Masina izay nomeny nampahafantarina izany tamin'izay teo am-pivavahana ny alatsinain'ny alina teo. Ry havana tsara ny Tompo ary tena mahagaga ny fahalebiazany sy ny Zava-Miafina ampahafantariny antsika. Rehefa tena manantona azy isika dia mampiseho fagagana isanandro mihitsy izy, isanandro. Mahafantatra fiovana isika ary mahafantatra ny tiany Fanahy Masina ambara satria maro ny Zava-Miafina ampahafantariny antsika. Amen. Yara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao Jesosy, satria ianao no Andriamanitra, ianao lay masina sy mahery ary tsy misy toanao. Jesosy io, mamindra fo aminay, mamelany elokanay, satria tsy mendrika izay tsiraray avy Jesosy. Manantona anao eo anatrehanao, ka mamindra fo aminay Tompo, satria Andriamanitra masina ianao ary tsy azo vazivaziana ianao, fa izay afafinay no ojinjainay. Fanahy Masina, mangataka ny fitarianao aho. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ary oka koa ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy, ampifoa any olonao tsiraray avy izay mbola matory Fanahy Masina, na izanaiza no misy an'izy ireny. Ary mangataka aminao Tompo, oka ny ranao anodidina anay tsiraray avy olonao eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany. Misaotra Tompo, satria ny ranao dia manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra raha eo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala, ny zavatra niseho tamin'ny izahay nivavaka ny alatsinain'ny alina izany dia ny tenin'ny Fanahy Masina. Teo am-pivavahana izany dia nampahafantatra izy ny fahalebiazan'ny rany Jesosy. Aleluia, aleluia. Dia ny rany Jesosy nampahafantary ny Fanahy Masina fa ny rany Tompo dia miafina, tsy hita maso, manadio ny fanahy. Ny rany Tompo dia fantatsika tsara, fa tsy hitatsika maso raha mijery isika, fa ny fanahintsika izany no mahita ny rany Tompo. Satria ny rany Tompo izay angatahantsika dia manadio ny fanahintsika. Ny fanahintsika no ilain'Andriamanitra ho masina tanteraka isika, dioviny amin'ny rany tsy hita maso. Ny nofontsika madio avy eo satria ny nofontsika dia feno ota, ary ny rany Jesosy no manadio antsika. Ny fanahintsika aloha dia mitsakitsana ny loto rehetra ny devoly amin'ny nofontsika. Ny nofontsika hita maso izany. Izay no mahatonga antsika mankala ota rehefa voadio ny rany Jesosy. Aleluia. Satria ny rany Jesosy rehefa mangataka aminy isika dia tsy hitatsika maso izany, fa miasa ny rany Jesosy. Miasa ny rany Jesosy. Ry havana, nampahafantatra ahy ny Fanahy Masina fa ny rany Jesosy dia toy ny kitana maro dia maro dia maro dia maro rehefa mangataka ny rany isika, ary tena mamirapiratra, tsy takatra everina. Mihoatra lavitra ny lokony volamena izany. Nampahafantatra ahy mihitsy ny Fanahy Masina fa ny lokony dia tena mamirapiratra be, ary ny lokona volamena zany dia mbola mihoatra lavitra no ny lokona volamena ny lokony rany Jesosy. Ry havana, tena tsara ny Tompo, ary tena hoe mamirapiratra, tsy takatra everina, toy ny kitana analikisa rehefa ampiasaintsika ny rany Jesosy
rehefa mangataka aminy isika ka alefa ny rany anadio antsika na andrava koa ny asan'ny devoly dia rehefa manao ny pozy isika mandroka devoly dia oka ho fantatritsika fa iny rany tompo iny dia tena mamirapiratra mandravarava afo mandevona ary mihoatra lavitra no ny lokona volamena ny lokony rany Jesosy. Aleluia. Izany ry havana no fampafantarany fanahy masina ny amin'ny rany Jesosy. Rasarobidy ary mihoatra lavitra no ny volamena ny fahalebiazany. Tsy voarefitsika ny rany Jesosy, tsy voarefitsika ny asany rany Jesosy. Ry havana, fatatsika tsara fa ny amin'ny bokin'ny Exodosy tamin'ny Andriamanitra ny teny tamin'ireo zanak'Israely, mila izy ireo maka zanak'ondry tsisy kilema na zanaka osy tsisy kilema tamin'ny fotoana nasainy namonoana izy ireo an'izany biby izany mba ho alaina ny rany Aogositra amin'ny varavarana, satria ho avy ny tompo hamono ny zanak'alahy rehetra ny zanak'i Ezipta. Ny rahana zanak'ondry sy zanaka osy no nampiasaina tamin'izany satria mbola tsy tonga Jesosy. Dia izay nanositra ny rà teo amin'ny varavarana ihany no tsy niditra tao ny fahafatesana namono ny zanak'alahy rehetra. Ry havana, zava-doza nde izany, zava-doza. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia ny rany Jesosy, izy ilay natolotra Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Ny rany irery ihany no mahavoavonjentsika. Fa tsy misy raha hafa. Maro ny mpanompo sampy, maro ny mbola mamono akoho, alatsaka ny rà, akoho velona dia tapahana ny tendany dia alatsaka ny rà. Ary eo ihany koa ny omby atao fanatitra, na amin'ny fety io, na amin'ny faty io, na amin'ny fety de mort io, araka ny fiten'olona anazy. Ry havana, zava-doza fa iny rà iny dia misokatra ny tany, ary Satana no anoloranao izany rà izany. Ary na ohatra arao hoe manatrika fotsiny ianao dia anisany makasitraka tompoko. Ary afo be no miandry. Tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Aza mihinankinana intsony ena naterina tamin'ny sampy izany. Aza mihinankinana intsony ena izay avy tamin'ny biby nalatsa-drà. Misy ny finoana silamo, eny tompoko, ny biby ireny dia nalatsa-drà ho an'ny Satana. Aza mihinana intsony ny ena avy amin'ireny, satria maloto ny tenanao sy ny fanahinao. Voafandrika isika raha mihinana an'ireny. Ry havana, ny rany Jesosy irery ihany no fanavotana ho antsika. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Nomeny fanahy masina ny ao amin'ny bokin'ny Efesiana 1 ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efesiana 1 andininy 7. Ao aminy no ananantsika fanavotana tamin'ny alalan'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny arenany fahasoavany. Amen. Ry havana, ao aminy Jesosy irery ihany, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra no ananantsika fanavotana tamin'ny alalan'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny arenany fahasoavany. Amen. Rany Jesosy irery ihany. Dia mbola nomeny ihany koa ny ao amin'ny Hebreo, nomeny fanahy masina izany. Hebreo 7 andiny 2 fa ho vakiantsika hatramin'ny andiny 7 amin'izay mazava tsara. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna,
fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ny ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindo ny tena fitoerana masina, fa makany an-danitra mihitsy, ary ankehitriny izy dia miseho eo anatren'Andriamanitra ho antsika, ary tsy niditra izy mba hanolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny rany zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany ny tenany, ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha. Koa rehefa afaka izany dia isy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanindroany, tsy amin'ny ota fa ho famonjena kosa amin'izay miandry azy. Amena. Aleluia, aleluia. Ry havana, mazava tsara fa indray mandeha ihany Jesosy no nanolotra ny rany, dia rehefa ho avy izy, rehefa aseho izy dia ho amin'ny fitsarana ho antsika tsiraray avy. Ry havana, ny mpisorona be dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa miditra indray mandeha ao anatin'ny fitoerana masina izay natao tamin'izany fotoana izany, fa ankehitriny dia Jesosy irery ihany, ny rany irery ihany no fanavotana ho antsika. Ry havana, oka izay ny fanompo-tsampy, oka izay ny tsy fatokina ny rany Jesosy, fa raha masina sarobidy io, raha masina sarobidy izay afaka anafaka antsika ny anatiny sy ivelany, mba ho masina tanteraka isika ary ankala ota isika, ampiasao foana ny rany Jesosy fa anafaka anao, atahorany devoly io. Ary raha vao ohatra ka miatso ny anaran'i Jesosy ianao dia tadidio tsara fa miongana mikoropaka zay ny any amin'ny afobe, izay matahotra mafy ny rahan'i Jesosy ny any amin'ny afobe. Ary ny fahavalo dia tsy tafapetraka eo anatrehany anaran'i Jesosy, tsy tafapetraka eo anatrehany anaran'i Jesosy. Oka isika ampiasa ny rany Jesosy. Aleluia. Voninahitra ny ho an Jesosy irery ihany. Ry havana, izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.